ny ankonana itoy amin'ny zavatra voalaza tamin'maraina. Zao baraka amin'ny roapolo andininy fahasivy tapany voalohany. Ny ankonany miadana ka tsy manatahotra. Ny ankonany miadana ka tsy manatahotra. Genesis toko faharoa andininy fahavalo ambin'ny folo. Ary Jehovahandriamanitra nanao hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy dia hanaovako vady sahaza ho azy izy. Tsy tsara raha irery raha lehilahy. Tamin'ny voalohany Andriamanitra rehefa nanao ny biby rehetra dia nataony couple daholo. Nataony lasivavy ny namoronany azy. Dia rehefa nanao ny olona Andriamanitra dia nataony laharery. Dia rehefa aveo hitan'Andriamanitra tsy tsara raha izy rery fa aleo koa atao couple reo. Dia aleo atao miteraka reo. Dia aleo atao manangana ankonany reo. Ny zavatra niarahana teto amin'ny maraina dia ny hoe be dia be ny olona mikorotana ankehitriny ny ankonany. Tsy arak'izay tiany ny alehany ankonany. Ny olana dia satria tsy eo amin'ny ankonany foana izy. Nefa raha ny rafitra izay napetraka Andriamanitra dia ny fotoana fohy izay ivoanao an-trano dia tokony ho kely no fotoana izay hitoeranao ao an-trano iarahanao amin'ny vady aman-janaka ao. Raha koa teto amin'ny maraina dia eo amin'ny 10 heures ao ny olona tsy ao an-tranony. Fa 14 heures izy miaraka amin'ny ankonany foana na ao an-tranony. Zany ny sitrapon'Andriamanitra satria nahoana? Na ny biby rehetra izay noharian'Andriamanitra ary ny ankohonany ny akamarony dia manana toerana hitoerana avokoa. Lambo manana ny lavaka isitrehany, vorona manana tranomborony, ny zeretra jerenao na ny voay ary manana toerana hipetrahana. Dikan'io ny olona rehetra dia natao anana ankonana. Tsy afaka hoe Baiboly hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy. Dia namara tamin'ny maraina hoe ny fototra anisan'ny lehibe indrindra mahatonga ny ankonany olona mikorotana dia satria tsy ao izy. Satria tsy andaniany fotoana ilay ankonana. Dia misy zavatra samihafa mitranga ao anatin'ilay ankonana. Rehefa andanianao fotoana ny ankonanao dia manomboka lasa izay tianao no mitranga ao amin'ny ankonanao. Hoy aman-tsenao hoe andanio fotoana ny ankonanao. Misy teboka anankitelo hoy tamin'ny maraina ny zavatra hitako anatin'ny Baiboly voaresaka foana raha vao miresaka fianakaviana. Voalohany dia jardin, faharoa amour, ny fahatelo respect. Raha voaresaka fianakaviana dia zavatra telo ny tsy maintsy ao: jardin, amour, respect. Andriamanitra rehefa nametraka ny Adama sy Eva dia napetraka tao amin'ny jardinan'ny Edena. Zavatra napetraka Andriamanitra teo amin'ny mpivaly, hoy isika tamin'ny maraina hoe ny ankonana dia manomboka amin'ny amour, manomboka amin'ny fitiavana, mitoy eo amin'ny fitiavana ary mifampitoy amina fitiavana vaovao. Maria tsara ve ianao? Raha farany hoy isika hoe ao anatin'ny tokantrano koa tsy maintsy misy respect. Ary ny teny manokana hoe ny tokantrano rehetra dia tokony manana latabatra iarahana mihinana. Satria na eo ambony latabatra io ary dia misy respect iainana eo. Tsisy tokony olona afaka mandobaka alohan'ny dada. Aorianan'ny dada dia neny, aorianan'ny neny zoky farandrina faralahy. Za dia faralahy ary nenan'izany zay tao an-trano. Indraindray ianao matahotra kalaminy zareo ilay vary. Miaraka amin'ny dadanay tsisy an'izany. Dada aloha, mama, zoky, za foana ny farany. Amen. Itoy tsika ry androany. Itoy tsika. Rahalasika nabavy, ny institution voalohany men'Andriamanitra teto ambony tany dia tsy baoky. Hoe toerana azom-boly. Zany rahalasika nabavy. Ny institution napetraka Andriamanitra voalohany dia tsy ny haute cour constitutionnelle. Hoe lalàna, rafitra. Tsy rahalasika nabavy. Ny institution voalohany teto ambony tany dia ny ankonana. Ny ankonana ny voalohany nomen'Andriamanitra. Ny ankonana ny voalohany nomen'Andriamanitra hahasoa. Andriamanitra dia mahita fa ny ankonana dia tsara noho ny banky. Ny ankonana dia tsara noho ny tribonaly.
Ny ankohonana dia tsara noho ny haute cour constitutionnelle satria nahoana ny ankohonana dia ilay toerana anankiray ahafahanao mandray fitiavana, ahafahanao mikolokolo anao, ahafahanao mifandray amin'ny manodidina anao indrindra, ary toerana anankiray afaka andraisanao sy anampianao ny hafa. Maria tsara venao ralasika anabavy. Ny ankohonana dia fitambaran'ny olona izay natambatra Andriamanitra. Vivady natambatra Andriamanitra, zany hoe olona roa natambatra Andriamanitra, zanaka mivoaka amin'ny tena na koa hoe olona tiany tena ka manodidina ny tena, tonga niditra tao an-tranonao ka lasa zanaka. Ralasika anabavy enotsako zavatra zao. Ny antsoina hoe ankohonana dia ray aman-dreny sy zanaka, ary raha misy olona tonga dia ao anatin'ny ankohonanao izy. Dikan'izany mitandremy ianao amin'ny olona izay ampidirinao anatin'ny tranonao, fa ny olona izay ampidirinao anatin'ny tranonao dia mifampizara zaridaina aminao, mifampizara fitiavana aminao, ary mifampizara respect aminao. Raha tonton ny ampidirinao ao dia tandremo, sao dia lasa ny tonton respect rehetra ao an-trano. Tandremo sao dia lasa ny tonton ny fitiavana rehetra ao an-trano. Tandremo sao dia lasa zaridaina ny tonton trano. Maria tsara ve ianao? Fa ny voalohany tokony mandray an'ilay zaridaina, ilay fifankatiavana, ilay respect, dia ilay mamorona an'ilay tokantrano dia tsy iza fa ray aman-dreny sy ny zanaka. Maria tsara ve ianao? Maria tsara ve ianao? Enoy tsara ka lasaka anabavy, eto somary anindrona kely nefa fahamarinana. Ny ankohonana dia toerana nataon'Andriamanitra ampilamimanao. Avy niasany amin'izay esanao any ianao dia rehefa miditra ny trano ianao dia tokony manao hoe off. Tokony makaina ianao. Ny ankohonana dia toerana fialana sasatra, fangalana fifaliana, fangalana fahasambarana. Ny ankohonana dia tsy toerana anankiray tahaka ny any an-tsaha na any am-piasana. Za tena milaza aminao, raha te hilamina amin'ny fiainanao, aza hoentina any an-tranonao ny asanao. Maria tsara ve ianao? Raha vao miditra ny trano ianao dia farito etoy dia toerana zaridaina ity. Amen. Ato dia zavatra mahafinaritra ty filaminana amin'izay ny ato. Aoka re olona mba tsy hisy olona na iray azy hoe mivoaka any ivelany any izy, mety ho zanaka izy, mety ho vady, mety ho lahy, mety ho vavy. Aoka tsy hisy mihitsy zany hoe vao tonga ao an-trano dia olona dia miferin'aina, fa tsy tamanao izy raha izany. Ny ankohonana dia toerana anankiray tokony ahatamananao indrindra mihoatra ny toerana rehetra. Vao tonga ao ianao dia mahita ny zanaka ao dia tokony ho faly. Ao anatin'ny tokantrano ka lasika anabavy, tokony mahazo tsirony ianao ao. Tena kely ianao tokony mahazo tsirony ianao hoe. Tokony tsy andronao izay hodiny. Tena kely ianao tokony tsy andro izay hodina hoe. Ody any an-trano hahita an'ilay vady malala, hahita an'ilay vady tiany. Ary za teto dia nilaza tamin'ny maraina ho an'izay olona mbola tsy manambady, ianao aza manambady olona tsy tianao. Aveko ho an'izay mbola tsy manambady, ninona aza manambady olona tsy tianao. Asa miditra amin'ilay hoe aka io ane zany fitiavana zany le pastera tonga foana e, raha tsy tonga mihitsy. Maria ve ianao? Tokony mahazo tsirony ianao rehefa mahita ny vadinao. Maria ve ianao e? Raha lasika anabavy eo mba raiso an-tsaina hoe le vehivavy tsy tianao na le lehilahy tsy tianao, rehefa hiteraka ianao dia mitovy amin'ile tarihan'le tsy tianao zanakao. Maria tsara ve ianao? Dikan'izany aza manambady olona tsy tianao. Ny fanombohan'ny ankohonana dia fitiavana, ary fitiavana ny fampizaranao. Amen. Dikan'izany mila miaraka ianao amin'ny olona tianao. Amen. Amen ve zay? Tokony toerana mahafinaritra be zany ankohonana zany, toerana azo tsirony. Ny ankohonana zany zavatra mitranga anatin'ny ankohonana zany. Ampianatra anao rehefa tonga amin'ilay hoe bâtir une famille. Ampianatra anao
zavatra maro ao anatiny fa nisy zavatra ampianako anao dia hoe zay tianao tokony hitranga ao toekana mahafinaritra be zany raha ohatra ka ohatsy ianao eny anay tianay mianakavy dia jeu feno jeu traminao ny anay tianay mianakavy dia voninkazo feno voninkazo ny traminao ny anay mianakavy ny tianay dia aliky feno karazany ao an-traminao satria nahoana anao io toerana namen'Andriamanitra anao io toerana privé ho anao io zay tianao no mitranga ao zay mahafaly anao ny ao amen maharia tsara ve anao fa tsarovo zao zavatra zao eto le zavatra ambarako anao somary anahirana kely miteny azy fa tsy maintsy lazaiko ny ankohonana karasanabavy dia fitambaran'ny olona tsy mitovy olona inona noho izany tsy maintsy isy vitivinitranga ao fa tena tiako ambara aminao dia izao ny ankohonana dia fitambaran'ny olona pour un temps limité mariavy ianao pour un temps limité tsarovy ho an'ny ray aman-dreny ny zanakao lalàna fiainana dia izao tsika rehetra ao dia niainga avy amina ankonana anankiray dia avy eo zay efa manambady nanangana ankonana anankiray dia avy eo ny ankonana natsangako iny isy ankonana mifampitondray aminy ao rehefa avy eo zay fahamarinana raha lasika nabavy fantaro fa ny zanakao tsy ary toetra aminao mandrakizay maria tsara ve anao ary ny vadinao koa tsy ho velona mandrakizay maria tsara ve anao inona ny tiako ambara raha lasika nabavy na hoe nanao aingana ny zanakao tsy maintsy andeha anambady anangana ny azy izy efa manangana ny azy izy toroy hevitra fa zay idirana maria tsara ve anao fa raha mbola eo aminao izy ino tsara satria iray tafatambatra iray pour un temps limité ny ankonana dia izao raha mbola eo aminao izy dia ankafizo maria tsara ve anao raha mbola eo aminao izy dia ankafizo raha lasika navavy raha mbola eo aminao zanakao zay resaka pastor fesoa foana izy dia tadidiko ary araikitrao anatiko zao foana teneny hoe dia mbola kely io izy ozy izy dia efa nalaovy be mihitsy ataovy mihitsy fa rehefa lehibe io izy izy iova tanteraka indray ny ao anatin'ny sainy eo ainao ny zanakao dia mbola kely mifalianao amin'ny zanakao ahoanao ihany tahaka ny zany koa amin'ny vadinao amin'ny vadiny fahatanorano baiboly milaza hoe mifaly io izy izy amin'ny vadiny fahatanoranoao maria tsara venao dia ny mbola tafaraky nareo tsy fantatra ny raham-bitso raha lasika nabavy aoka ianao ny ampifaly ny fianakavianao aza vela ny olona hafa ny ampifaly ny vadinao aza vela ny olona hafa ny ampifaly ny zanakao maria tsara venao be dia be ny fianakaviana rava satria nahoana olo-kafa ny mampifaly ny vadiny be dia be ny zanaka tsy tamanao hatrano satria olo-kafa mampifaly ny zanany raha misy olona tokony ampifaly indrindra ny zanakao dia enao raha misy olona tokony ampifaly indrindra ny ray aman-drenao dia enao tanora raha misy olona tokony ampifaly indrindra ny vadinao dia enao ahoana ho ihany teneny fotsiny hoe enao za daholo zany mahaikria tsara ve enao raha lasika nabavy mba tsy hitsangan'ny olana dia raisoanao ny responsabilité amen be dia be ny famille ny ankonana mikorotana satria nahoana ny olana amin'ny ankonana ny raha lasika nabavy ny ankonana kehitriny ny olana amin'ny olona kehitriny dia mitady anao an'izao hoe omeo dia omeko kizako tsy fa maninona ny anao dia ozy koa ny anankiray koa izy koa tsy manaoko maninona ny anao inona koa ny antenaiko amin'ireo raha lasika nabavy eo tsy zany ny ao amin'ny tompo ny ao amin'ny tompo dia izao omeko ianao ankonako omeko ianao ataoko izay mahafaly anao amen ataoko izay mahatamana anao za tena milaza aminao ataovy izay ahatamana ny ankonanao ao an-trano ary milaza aminao
na ofenonao jeu vidéo ary ao an-trano raha vo tsy ao fifampizarana fitiavana ao an-trano tsy tamanao ny olona mariavy ianao na dia asianao xbox ina dao ny karazana jeu xbox PS4 masinao alainao dao ny iMac alainao dao ny zavatra rehetra ka lasaka nabavy eo zavatra magaga nisy ankizy indray andro nalainy pikapa le ankizy ino tsara nalainy pikapa le ankizy maromaro eo amin'ny ankizy folo eo dia nantokany tamin'ny ray aman-dreny dia nantaniana ray aman-dreny raha enao zao a no omena zavatra dia inona ny tianao dia le ray aman-dreny za iMac ny sasany ray ny ana tomobily ny sasany a piscine zay dao nataony ray aman-dreny dia rehefa tonga tao amin'ny ankizy natokana zany a nasaina nalaina tsiraray dia natsona ray ny ankizy tena tsona ny ankizy tianao hoe dady oui tianao mamao oui ay raha ianao zao menaka dao a hoe inona ny tianao atao indrindra dia nitoetra le ankizy dia nahagaga nivaly teny ny ankizy rehetra dia zao ino tsara tamin'ny voalohany taitetra le ankizy za xbox dia anakiraindray kilanao daholo teny rehetrarehetra akoatra le tendakano hoe ny ana sakafo dia rehefa avy eo efa mitendray ary le mpanao fikarohany izany ny tianareo zay ve ny tianao sa lefa vacances miaraka amin'ny papa sy maman tonga dia miteny daholo le ankizy rehetrarehetra ny anahy manao vacances amin'ny papa sy maman ny ankizy anankiray koa ny anahy miaraka amin'ny papa sy maman ny anahy miaraka amin'ny papa sy maman ny anahy miaraka amin'ny papa sy maman ka lasaka nabavy eo ny zavatra iriny ankizy indrindra dia miaraka amin'ny papa sy maman avelo fandohana ny zavatra iriny reo zanakao indrindra reo dia miaraka amin'ny papa sy maman misy zavatra ao anatin'ny ankizy mitady fitiavana amin'ny papa sy maman misy zavatra ao amin'ny ankizy te hiaraka amin'ny papa sy maman ainao mahazo misangisangy amin'ny ankizy daholo ny olona rehetra fa hafa rehefa ny dadany sy ny mama misangisangy aminy mariavy ianao be dia be ny ankizy lasa maditsy lasa tsy azo atao tsony tena tsy hita tsony zay anaovana azy ny antony satria nahoany tsy eo papa sy maman hoy aho matsy ny mpino teto taminaraina hoe misy olona raha vao mivoaka ny trano dia mailomailo izy hoe zavatra hitranga indray aho dia rehefa miverina izy ny ariva dia inona indray dia fa manino misy zavatra nitranga tokoa hainao fa maninona misy zavatra nitranga tao satria tsy teo papa sy maman aminao maditra ny ankizy nao tsy ditra n'ankizy io fa izao mila papa sy maman azy mariavy ianao ilainy ianao ao an-trano mateny akeo no kaikinao ilainy ianao ao an-trano ka lasaka nabavy eo ny ankohonana dia amin'ny teny frantsay dia izao c'est plus qu'une zone de reproduction ny tokantranonao c'est plus qu'une zone de reproduction ka lasaka nabavy tsy hoe miaraka tsika dia miteraka zay miteraka ka lasaka nabavy non tsy zany any io e fa ny ankohonana c'est une zone de production tsy reproduction io fa production famokarana olona io ao anatin'ny ankohonana ianao eny tsara ka lasaka nabavy ny ankohonana tsy hôtely ny sasany any ny ankohonana dia ohatrany hôtely sy restaurant tonga izy ny atoandro mba hinana dia mivoaka izy rehefa mivoky dia aveo tonga izy mba atory dia rehefa mifomarana izy dia lasa mandeha raha zay tsy ankohonana ny anarana teny akeo rekanao tsy hôtely restaurant io e non raha lasaka nabavy ny ankohonana c'est plus que ça teny akeo rekanao hoe c'est plus que ça hoe bazina fiainana eo ao anatin'ny ankohonana ianao no mandray le fitiavana ilainao ao anatin'ny ankohonana ianao no fampizara fitiavana amin'ny olona rehetrarehetra manodidina ao anatin'ny ankohonana ianao no mianatra fiainana ny ankohonana c'est plus qu'une école
zay zavatra tsy vitany école vitany ankonana. Mba teny kely akaikinao hoe zay zavatra tsy vitany école hoe vitany ankonana. Ao anatin'ny ankonana ianao, ao ianao no mitaiza zaza, ao ianao no mitaiza ka lasaka nabavy eo. Tsy ankonana ny ankonana tsisy fibedesana. Akakizy, raha mbola ao anatin'ny ankonana dada sy neny ianao dia mimana ianao fa tsy maintsy ahitsiny. Tena namena ny ankizy avy. Ny olana ka lasaka nabavy ankehitriny, isika rehetra te ainao tsy mahay mifampizara fititsika dia lasa miady fity. Ka tokony ho izy mandeha ho azy ny fitiavana zanaka ny ray aman-dreny zany. Fa inona nataon'ny ray aman-dreny ankehitriny? Satria nanana olana izy tamin'ny ankonana nisy anazy tao aloha, tsy ampy fitiavana izy dia miady fity amin'ny zanany izy, dia izay tiany zanany rehetra dia ataony daholo. Any izy rehefa avy eo mamokatra zaza miady. Ratsy taiza. Ianao tsarofo amin'ny ankonanao io manangana zaza tsara ianao. Amen. Mifasome taranakao ianao, mifasome ankonana vaovao ianao. Tsy ny ankonanao rery io, fa ny ankonana zanakao dia mifamatitra amin'ny ankonanao ankehitriny. Raha hainao mitondra ny ankonanao ankehitriny dia ho hainy zanakao ny hitondra ny ankonany manaraka. Fa raha diso ianao fitondrana ny zanakao ankehitriny, ho sarotra amin'ny zanakao ny hitondra ny ankonany manaraka. Enotsaka ka lasaka nabavy. Satria ny ankonana dia toerana ikambanan'olona tsy parfait. Ny dikan'izany tsy maintsy misy olana hitranga ao. Maria tsara avy ianao. Tsy maintsy misy olana hitranga ao. Tsy maintsy misy zavatra tsy mitovy hevitra hitranga ao. Tsy maintsy misy fotoana ao misy zavatra hoe nao tsy zany lenay, nao tsy zany lenay. Ka lasaka nabavy fa eno tsara. Ty zavatra ty ny angatahako tena onotenao. Ny ankonana avy amin'Andriamanitra ka lasaka nabavy dia izao. Namboarin'Andriamanitra Adama. Vita soamantsara Adama, dia rehefa avy eo namboariny Eva. Vita soamantsara Eva. Vao mifankahita Eva sy Adama, tonga dia tary Adama. Zay ny dikany hoe wow, ty tsy mitovy amin'ilay kajako tany. Taolana avy amin'ny taolako ty, mitovy avy amin'ny nofo. Eva koa vao nahita dia hoe c'est mon Adama. Azonao? Ainao? Tamin'ny voalohany fankatiavana be mihitsy tao. Tena wow, fankatiavana. Wow. Rehefa mandeha mivoaka Adama, dia papa chérie hozy izy neny. Dia miverina amin'izay Adama, dia coucou chérie, vita avy akiny sakafo. Oui, tonga dia efa mioty fotsiny. Inana? Inana n'ity nandro any? Salade de fruits. Atao amin'ny zaridaina any Edena, dia manamboatra salade de fruits vetivety. Dia vita zay. Amen. Jusqu'au jour tonga mena rano. Hainao, ny ankonana resaka eva aveo dia tonga avy mena rano. Efa tonga mena rano dia tonga dia tsofintsika hoe satria tsy tely Adama dia tafiditra mena rano. Indraindray fantara lasaka nabavy. Raha vao tsy eo ianao dia hisy zavatra hiditra ao. Maria tsara ve ianao? Na ray aman-dreny ianao, na le vehivavy ianao, na le lehilahy, na le zanaka, tsarovy raha vao tsy eo ianao dia hisy zavatra hisisika ao eo. Ilaina ianao eo. Rehefa lavo amin'izay i Adama sy Eva, hainao ny zavatra nitsanga tamin'ny voalohany. Fanakaiky eo eto Adama, eto Eva, eto le mena rano. Dia ina zavatra nitranga? Adama, ino ny tena ataonao? Eo na sy Adama, eo akaikinao le vehivavy Tsy zany ny responsable fa le vehivavy menao. Sady tondrono mihitsy Eva. Eva eto akaiky eo. Dia avy eo todika ilay Eva tany ambony. Le izy reto say, fa le mena rano. Eto mena rano. Hainao, i masimaso eo. Fa tena ankohonana avy amin'Andriamanitra ka lafika lavavy dia izao. Zavatra magaga, vao vita le resaka. Tsisy nanao izany anday hiala. Mitady anankiray indray hafa tsy mety zany e. Fa ny zavatra mahagaga ka lasaka nabavy dia izao. Rehefa vita iny, mitotona avy any ny ozona farany mafy indrindra. Mafy ilay ozona napetraka Andriamanitra, fa ny ankonana avy amin'Andriamanitra dia izao. Voaraina izy. Voarokany zaridaintsika. Sady miara voaroka, zavatra mahagaga dia izao.
tsy nisaraka zareo. Fa ina nataony Eva? Laha sy Eva nanjaitra ravina viavy, dia hozy izy hoe mbola tsisy aloha amin'izao aloha, mbola tsisy lamaody fa dia ty aloha misy. Dia takony zay tsy tokony takonana, zay tokony takonana. Azontsika tsarara ihany ve? Dia hozy izy koa Adama hoe misaotra kia. Dia nanaovany dia izy. Dia nampiditra azy koa Eva. Ny tiako lazaina dia izao. Ny ankonana avy amin'Andriamanitra ka lasa nabavy mahavita misurpasser ny problème rehetrarehetra anatin'ny tokatrano. Ny ankonana avy amin'Andriamanitra ninonino tena ambarako aminao zao. Tsy tokony ao an-tsaina mihitsy zany hoe misaraka. Ahoana ho ihany? Fa ny tena ankonana rehefa anaty problème dia uni foana. Tena ekeno akaikinao hoe miombana foana hoe ahoana tsara any? Ninonina zavatra mitranga eo amin'ny ankonanao rehefa uni ianao ka lasaka nambavy eo. Ty fahamarinana ane fantaro fa ny trano afaka ravy fa ny ankonana tsy ravy. Mandalo ny cyclone mirodana ny trano fa ny ankonana mbola ankonana foana. Ary izany ny ankonana avy amin'Andriamanitra. Ninonina mitranga amin'ny ankonanao manomboka androany? Toany ny manodidina anao, toany ny vatinao, toany ny zanakao. Navy menakavy manomboka androany ka lasaka nambavy eo. Ty mba ampahereziko anao ampaherezo Ramsey. Ho an'ny Ramsey ampaherezo madama, ampaherezo ny ankizy. Aoka ny ray aman-dreny no voalohany supporter ny ankizy. Mariavy ianao, ny zanakao, aoka ianao mampahery anazy courage. Vitanao io, ampaherezo. Fa tsy ianao le mpanao hoe dono amin'ity vendana zanakiza mihitsy zanakao. Ka tsy zany hoe zanakiza mihitsy atolo zanakao. Ka tsy marina ve zany e? Fa ianao manomboka androany, toany ny zanakao. Ahoana ho ihany? Ny ankizy toany ny dada sy neny. Aoka ny ankizy tsy ianao an'izany hoe dada zay ma nareo ka olona tena tsisy vola mihitsy venareo. Ny akanjo ray tsy miova mihitsy. Aza ohatr'izany firesaka amin'ny dada sy mama. Firesaka amin'ny dada sy mama dia teneny dada zao zay mino fa hotahin'Andriamanitra isika. Courage dada. Ka mbola tsy mahita azy dada zao. Aza atao mihitsy izy hoe kamilady. Misy olona le zany ka lasaka nambavy eo. Tianao havita zavatra ve vadinao? Tianao havita zavatra ny lehilahy, na lehilahy tanora io, na lehilahy efa lehibe. Ny vehivavy rehefa tiana havita zavatra dokafana. Mena fitiavana be izy. Raha vao na ny ankizy kely raha vao ny ankizy kely, vehivavy kely no dokafanao, dia tonga dia mahavita zavatra izy. Fa ny lehilahy tsy zany. Lehilahy rehefa tianao havita zavatra, ajaho izy dia respekteo. Dada mahavita zavatra ianao. Dada tena tsikireo ianao no mialazy. Dada tena tsisy lehilahy ohatranao dada. Zay mino dada fa mbola andeha lavitra ianao. Zay mino dada fa mbola vita zavatra ianao. Zay mino anao dada tena ninonino tsy ravo zany tsika ka mbola eo dada. Laza aminao fa na eo ambony fandrinana izy tonga dia andro. Manina kanto. Azonao ve? Hitady izy na iza satria nahoana. Tafarina izy. Amen. Vehivavy ndray raha alaka tianao ahandro sakafo tsara. Chérie, ndriky mahafinaritra. Raha vao zaranao fitiavana amin'ny vehivavy, laza aminao fa vita amin'ny vehivavy mitondra sakafo no ambony fandriana. Ka tsy marina ve zaka nabavy eo? Eno tsara zao. Ny fiainana tsy sarotra fa isika ny tsy manao ny tokony atao. Ahoana ho ihany? Manomboka androany amboary ao fiainana azy. Ahoana ho ihany? Fa manino ny Satana no manafika ny famille, manafika ny ankonana. Teboka telo farany amaranako azy. Manafika ny ankonanao izy. Akazagaga anao fa tsy maintsy hita ny devoly manafika anao foana izy. Ny antony voalohany dia satria ny famille ahitana kisary ny fifandraisan'Andriamanitra amin'ny olona. Rehefa te hahalala ianao ohatry ny ohatra zany fifandraisan'Andriamanitra amin'ny olona zany, dia mijerevatra amin'olona ianao. Fa ohatry ny ahoana fifandraisan'ny zanaka amin'ny ray aman-dreny, dia ohatry ny ahoana fifandraisan'ny ray aman-dreny amin'ny zanaka, dia ohatry izay mihitsy
Andriamanitra. Tsy tiany Satana mahita an'izany. Vao mahita Satana ny famia anankiray milamina tsara dia tezina be dia manafika izy. Ary milaza aminao ary Satana dia anafika foana. Fa resy foana izy. Resy foana izy hoy ah. Faharoa, manino Satana manafika fianakaviany? Satria ny famia ao anatin'ny ankonana no akaiky indrindra amin'ny fonao. Raha vao voakitika ny zanakao dia voakitika ianao. Raha vao marary ny zanakao, tsy hitanao izay metrahanao ny tongotrao. Ataoko ahoana ary ty, ataoko ahoana ary ty. Indraindray ianao te hiteny mihitsy hoe bakteria miala tao dia midika ty ary. Ka tsy makina ve zany? Marary mihitsy ray aman-dreny rehefa voakitika ny zanaka. Tahaka izany koa, rehefa mivadinao manana olana dia marary ianao, tsy hitanao izay atao. Dia inona nataon'ny fahavalo? Fantatry ny fahavalo zany dia kitihan'ny fianakavianao. Tahaka nataony tamin'ny Job. Ary atsara ve ianao? Ny fahatelo, satria ny famia tafihy ny fahavalo. Satria ny ankonana no toerana molavolana olona. Ka raha vao ratsy volavola ao amin'ny ankonana ny olona dia lasa ratsy izy. Dia inona nataony? Sarahany fahavalo ny fianakaviany. Ataony izay ahatonga ny olona hidivorce, hisaka-panambadiana. Ataony izay ahatonga ny olona tsy hahiteny amin'ny zanaka. Ataony izay ahatonga ny zanaka tsy hahiteny amin'ny ray aman-dreny. Inona zavatra mitranga? Rehefa avy eo lasa olona ratsy ny tafavoaka aminatina famia. Rasika nabavy manomboka androany, areny ny fianakavianao. Areny ny ankonanao. Mandalina ianao amin'ny ankonanao. Ahoana hoy ah? Teneny mafy tsara hoe zay azonao atao amin'ny ankonanao dia ataovy. Me fitiavana ny ankonanao. Hoe aman-tsy nipiny teny tamin'ny maraina hoe aza vela olo-kafa ny anome fitiavana ny zanakao voalohany, fa ianao manome fitiavana azy. Amen. Aza vela olo-kafa manome fitiavana amin'ny vadinao, fa ianao manome anazy. Aoka ianao manome fitiavana betsaka vita amin'ny vadinao. Amen. Raha vao misy tady amin'ny fitiavana azy dia ianao tonga veloha. Ahoana tsara? Amen. Afaka tsotra ilay fehinoko fa mamboly zavatra ao anatin'ny fianakavianao. Amen. Amin'ny egny androany tsika manomboka miditra lalindalina kokoa. Fa zao zavatra ambariko anao androany fotsiny aloha. Andanio fotoanany fianakavianao. Areny ny fianakavianao. Amen. Ao anatin'ny fianakavianao, aza toerana, aoka tsy toerana fiompiana ny tranonao. Hoe ny anaraka zanako reto ompiko. Tsy ompiana ireo fa taizana. Tenekeo no kikanao ny zanaka tsy ompiana fa taizana hoe. Manaraka, ny tranonao dia tsy hôtely fa ankonana. Maninona tsara? Ary ny latabatra tsy restaurant fa ankonana. Amen. Ny trano zanaka tokony ho izy dia tokony olona mifandray daholo ao anatiny ao. Amen.